Utanteraina ni raiky amroapolo ka hatramin'ny fahavaloamroapolo ny volana oktobra izao kosa ny fifananana ara-toekarena sy ara-barotra karakarain'ny anterminan'ny varotra sy ny fiara-miasa Canada Madagascar. Nisy ny fampahafantarana izany ho an'ireo mpandraharaha no tanteraina ny maraina teo tenen'ny DLC Anosy. Claudia Rasolosan sy Laza Morgana hatrany. Natao indrindra mba hitadiavana tsenam-barotra sy fiaraha-miasa ho an'ny mpandraharaha malagasy ary isariana ireo mpampiasa vola kanadiana ho tonga eto Madagasikara ny fivanianana ara-toekarena sy ara-barotra karakarain'ny CANCHAM miaraka amin'ny IDBM sy ny mpiara-miombonanjoka samihafa. Raha ny fantatra nandritra ny fionana tamin'ny mpandraharaha izay nitanterahana androany teny amin'ny DLC Anosy dia efa miisa 420 amin'izao ireo orinasa malagasy avy amin'ny sehatra samihafa no nanao ny fahavononan'ny André Anjara amin'izany road show izany. 420 hatramin'izao ny orinasa izay sy mpandraharaha zany madinika sy salasalany ary ngezako izay efa marisika ary mazoto andeha ho akany Canada iaraka amin'ny CANCHAM ary iaraka koa amin'ny IDBM. Ny tanjona moa amin'io mission économique io dia ny ahafahan'ireo orinasa ireo mifanena amina orinasa ihany koa sy mpampiasa vola avy any Canada ary ahafahan'izy ireo mahita lalabarotra ho an'ny vokatra zany izay vokarin'izy ireo eto Madagasikara. Afaka ampiroboroboana tsara ny fifandraisana eo amin'ny Canada sy Madagasikara raha ny fanamariana noentiny filohan'ny CANCHAM. Ao koa nisy an'ilay initiative d'accès amin'ny marché canadien zany tsenam-barotra zany canadiana izay mitety 580 milliards de dollars dia anatin'izany Madagasikara mbola tsy mahatratra akory 40 millions de dollars. Dia eo nahitana fa ny manamora ny zareo canadiana zany anamora ny fandefasana entana ho an'ny firenena andalam-pandrosoana anisan'izany Madagasikara tsy andoavana etra sisy hoe voafetra zany ny quantité afaka ho alefany dia zay rehetrarehetra zay natonga anay hoe misy anjara brique afaka hoe mivelatra amin'ny sehatra maro lafo ny fivanianana izay atao an'i Canada raha tsy laza afa-tsy ny voka-pambolenana hodiny na agroalimentaire, ny vokatry ny jony, ny asa-tanana, ny fizahantany, ny lamba, ny teknôlôjia vaovao izay mampiavaka ny Canadiana, ny arena akibon'ny tany sy ny maro hafa ihany koa. Ireo orinasa manana vokatra efa vonona ahondrana no tena kendrena André Anjara amin'izany fivanianana any Canada izany. Mariana fa 520 euro isan'olona ny sarany fandraisana Anjara ary isy ny fihenam-bidy 12 isan-jato ho an'ireo mpikambana eo anivon'ny CANCHAM.